Ny fandresen'ny mpino kristiana. Ny fandresen'ny mpino kristiana fandaharana totosain'ny Faramalala Razanajatovo hoenoinao eto amin'ny onjam-peon'ny radio vaovao masoa isaky ny amin'ny ora toy izao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy manankiry avy any Nazareta, Jesosy lay velona mandrakizay ary mipetraka kavan'Andriamanitra iray ry havana amin'izao fotoana izao lay tompony hery sy ny fahefana rehetra ny an-danitra ka hatretỳ tany. Amin'ny anarany no iarabako anao ary tsy diako ny tokantranonao na koa iarahako aminao raha eny an-dalana ianao na aiza toerana misy anao anio ry havana ny lohatenin'ny fandaharantsika dia araka izay voasoratra amin'ny Korinthiana 1:10 ny andininy 7:10 izay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy miorina tsara aza miova ary may efa be mandrakariva amin'ny asan'ny tompo satria fantatrareo fa tsy foana tsy akory fikelezanareo aina ao amin'ny tompo. Amen. Izany no lohatenin'ny fandaharantsika anio ary mialohan'ny anarantsika izany dia andeha isika aloha iara-iombona amin'ny vavaka ivavaka isika toko. Dia ranao zay Andriamanitra mankalaza ary manome voninahitra anao fa Andriamanitra mendrika ny hoderaina ianao, Andriamanitra tsy misy toanao, Andriamanitra be voninahitra ianao, be hery sy fahefana ianao ary izany aza noho koa iza ny fahavalonao anao. Miteranao zay fa Andriamanitra velona mandrakizay ianao, manatsofo nentina miaina, manamaso mijery anay mandrakariva, mikarakara anay, miandany aminay ary na inona zay lalovanay ety amin'izao tontolo izao dia fantatray fa hikarakaranao anay izany, anamboaranao anay izany, anefenao anay izany ary misaotra anao zahay amin'izao fotoana izao, mitondra anay indray, mitaridalana anay indray ho amin'ny fiorenana amin'ny finoana. Tianao zay tsy hiovaova satria ny saina miovaova dia tsy mba ambininao Andriamanitra. Tianao zay tena iorina mafy amin'ny finoananao indrindra ao anatin'izao zava-manahirana misy ety amin'izao tontolo izao. Koa mifanahinao masina ny anamasina ny tokantrano tsirairay, anamasina ny tsirairay izay mihaino izao fandaharana izao naizanaiza toerana misy azy, anamasina ny fandaharana ihany koa ianao ary ampiorina anay ho eo aminao, aizanay mifikitra tsara eo aminao, ahitanay ny fandresena. Dia azoto anizahay tsirairay avy amin'ny asa fanomponanao ao atokantrano ao, any amin'ny toeram-piasana, any amin'ny sehatra ny fiangonana, any amin'ny sehatra evanjelista sy amin'ny mahamisionera izay anirahanao ny tsirairay ihany koa. Dia raha kofa ny famindraponao zahay, andrenesanay tsara izany feonao izany ka ho tanolonaka niriny ny teninao ania ny fonay mba amokatra betsaka eo amin'ny fiainanay. Misaotra indrindra Tompo amin'ny anaranao Jesosy Kristy nanaovanay izany vavaka izany. Amen. Eny ary ry havana, misaotra ny tompo mandrakariva isika mitaonantsika mandrakariva ary mampatsiahy izao taridalana izay hitondran'ny tompo antsika ho any amin'ny fandresena izao. Araka izay voalaza tetsy aloha dia ny fiorenana mafy amin'Andriamanitra ry havana no tena takian'Andriamanitra amintsika amin'izao fotoana. Mamolavola antsika tsirairay avy izy, mamboatra antsika izy, mikarakara antsika ao anatin'io izay heverinao fa mety ho olana mandalo eo amin'ny fiainanao io. Fikarakaran'Andriamanitra avokoa izany rehetra izany satria tiany ho tsapantsika tsirairay avy, izany hoe fandresena dia homena ny mino. Ary ambarako anao fa fantatry ny devoly ange izany hoe io finoantsika an'Andriamanitra io no andresena. Fantatry ny devoliny hoe Andriamanitra dia mahery, Andriamanitra matanjaka, Andriamanitra tsy misy maharesy azy. Ary izany ilay voalazany amin'ny Salamo 1:20 ny andininy 7 hoe ny herinao sy ny fahefanao no koa iza ny fahavalonao anao. Miaika an'izany ny mpanao salamo ary iza no ny fanandrana tamin'Andriamanitra hoy ianao ka tsy resy ary zay rehetra
nanana sy niorina tanteraka tao amin'Andriamanitra nandresy avokoa. Tanao i tantaran'ny Sadraka sy Mesaka sy Abednego, ny finoany an'Andriamanitra, ny fifikirany tamin'Andriamanitra, ny tsy mba niovany tamin'Andriamanitra, ny fiorenany izy telo tamin'Andriamanitra, na dia natsipy-tany anaty lafaoro mirehetra hafa ary izy ireo tsy mba may ange, fa ilay miaramila ngeza be farak'izay natanjaka nirahana anipy azy telo tany anaty lafaoro. Iny ny ara-niditra tamin'ny tany anaty lafaoro ary iny ny maikila forehitra. Fa izy telo kosa na ny singam-bolony izy ireo na ny akanjony tsy mba nisy may, tsy nisy fofinafo, tsy nisy hoe nipopoka zany ny tenany manontolo, tsisy riavana. Zany ny fiasan'Andriamanitra rehefa mino azy isika, matoky azy ary mifikitra sy miorina tsara eo aminy. Ny azahoana ny fandresena zany, ny azahoana ny famonjena dia miankina amin'ny finoana ao an'Andriamanitra, miankina 100 isan-jato, fa tsy hoe ny 90 isan-jato aloha efa ao dia efa be ihany zay. Tsy ariavana, tena mila anjakan'i Jesosy Kristy ray manontolo ny fiainantsika ray manontolo, fa tsy hoe ny 90 isan-jato efa azy, fa tsy hita moa fa maha-olombelona dia miorooro ihany eo anatrehan'ny aretiny, eo anatrehan'ny zava-misy, matahotra ihany eo anatrehan'ny olany. Ianao ange rehefa nandray an'i Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy ny fiainanao, niraisinao izy ho mpanjakanao, ka manaraka tsara zany tenin'ny mpanjakanao zany ianao, dia ilay Jesosy Kristy zany dia efa napetraka ao anatinao nge ny fanahy tsy azo ampiororony, manana fanjakana tsy azo ampiororony sika riavana, arak'izay voasoratra any amin'ny Hebreo 12:7-20. Velam-pandritry ny devolo manoloana ny fiainanao ange, ny asain'ny tenenanao hoe tsy hita fa amin'ny maha-olombelona dia tahaka izao ihany, tsy hita moa fa ny saina maha-olombelona dia mba lasa ihany, lasa ho aiza ny sainao. Mahita ny maro efa ringana ianao dia matahotra koa ianao ny ho ringana, tenin'Andriamanitra nge efa milaza aminao araka izay voarakitra ao amin'ny Salamo 119:7 hoe na dia isy arivo aza lava eo anilanao sy iray alina eo kavananao dia tsy hiatra aminao zany, hijery maso fotsiny ianao. Lazaiko aminao riavana fa tsy ny zavatra miseho eo amin'ny olona izay fantatrao no mamaritra ny famonjenanao sy ny fandresena ho anao, fa izao ny voalazan'ny Lioka 7:15 hoe raha tsy mibebaka ianareo dia ho ringana tahaka azy koa ianareo rehetra. Izany no anambarana mandrakarivany hoe isaoran'Andriamanitra tsy maty ho anatry ny velona, fa mbola velona ho anarany tenin'Andriamanitra. Ka raha ataonao mahazo toerana ny maha-olombelona anao dia efa voalaza nge araka izay voasoratra any amin'ny Galatiana 5:7, fa ny nofo manohitry ny fanahy nge, ary ny fanahy manohitry ny nofo ary mifanohitra izy roa mba tsy azahoanareo manao izay zavatra tianareo. Mihevitra izany ary rehefa ao amin'ny fanahy ianao dia Andriamanitra nge no mitantana anao. Dia miverina eo amin'ny 9:12 hoe ka mandehana araka ny fanahy dia tsy hahatanteraka ny filan'ny nofo ianareo, fa raha mbola manome fitoerana riavana ho an'io nofo io dia tsy hahita fandresena ianao na atao hoe ray isan-jato ny fiainanao ary zany zavatra izay ambarako anao zany dia miankina indrindra amin'ny finoanao, dia ny finoanan'i Jesosy Kristy 100 isan-jato. Riavako, andro fandinihan-tenany amin'ny finoanany izao andro izao efa 2 taona mahery lasa anie zay raha maty Jesosy Kristy dia nalevina ary nitsangana tamin'ny maty dia niakatra ho any an-danitra. Ireo mpianatra izay niaraka tamin'ny tety ambony tany anie nahita ny fahagagana maro isan-karazany, na avakivavany maro fa tena Jesosy Kristy zanak'Andriamanitra io Jesosy io. Ireo mpianatra izay niaraka tamindreo dia
lasa nyrorosaina indray dia nihidy amatrano tao na lemy finoana tao lasa nyrorosaina hoe fa ahoana marina tokoa moa ny amin'i Jesosy Kristy iny e. Izany ny fanontaniana mipetraka rehefa anaty olana ny kristiana ka tsy miorina tsy mitombona tsara ao amin'Andriamanitra. Dia lasa ilay Jesosy Kristy efa nekena lasa mampisalasala eo anatrehan'ny olana. Misy ankery tena manontany hoe tena misy ary ve zao Andriamanitra zao? Tena mihaino fivavako ary ve zao Andriamanitra zao? Aokariavana ho fantatrao fa Andriamanitra velona eo Andriamanitsika io ary zay rehetra tenenintsika dia eniny avokoa. Fa raha ohatra kosa ianao milona ao anatin'ny ota sy ny fahotana sy izay fantatrao fa mampety anao ihany tsy ankatohan'Andriamanitra dia izay ilay hevitra mampisaraka anao aminy ary izay ihany no tsy andrenesan'Andriamanitra ny fivavahana izay ataontsika araka izay voasoratra any amin'ny Isaia 7:50 ny 1:1 fa tsy fohy ny tanako i Jehovah fa mahavonjy ary tsy lalodalovako ny sofiko fa mahare fa ny helokareo no hevitra mampisaraka ahy aminareo ary ny fahotanareo ny tsy ahitanareo ny tavako ka dia izany ny tsy andrenesako ny fivavakareo nge ozy izy. Ny fitenenana hoe tena misy ve zao Andriamanitra zao? Mba maheno ny fivavako ihany ve izy? Efa foviany za zay mivavaka izay dia tsarovy ry havana fa araka izay voasoratra amin'ny Salamo 3:10 ny 1:1 dia ny adalany manao anakapo hoe tsy misy Andriamanitra ary ny fandresena tsy omena ny adala tsy misy fanjakan'Andriamanitra itoeran'ny adala koa ary izany nanambaran'ny Paoly apôstôly araka izay voasoratra any amin'ny Galatiana 4:9 hoe aza manao adaladala tahaka izany re. Ny finoanao fa Andriamanitra velona mahefa ny zavatra rehetra io Andriamanitra io izay no ampioren'ny ny finoana aminao fa zay tsy hain'ny olona tao anie dia hain'Andriamanitra tao araka izay voasoratra any amin'ny Luka 7:20 ny 7:20 ary ianao io mihitsy no andrasan'Andriamanitra amin'izany fa tia no tsapanao tia ny aseho aminao ary tia ny ainanao zany hoe fanekena efa nataony taminao zany araka izay voasoratra any Malakia 2:2 ny 5 hoe fiainana sy fiedanana zany ny fanekena nataon'Andriamanitra taminao. Dia miorena tsara amin'ny Jesosy Kristy ry havana fa rehefa nandray azy ianao dia aza miovaova zany fa izy angeny no efa niteny hoe ay ianao araka izay voasoratra any amin'ny Isaia 3:20 ny 1:1 tsy manary anao zany izy na toy inona olana eo aminao mijery maso anao izy miandany anao izy mikarakara anao izy ary io fikarakarany anao io aneo io olanao io nge ny karakarany anao inona ny antony dia araka izay voasoratra any amin'ny Timoty 2:2 ny 5:12 hoe mba olona voazahatoetra ianao ka azoto an'olotra ny tenanao ho an'Andriamanitra. Tsisy ahitanao fandresena sy fiadanan'izany ry havana raha mbola ety ambony tany. Jerenao nge Zakaiosy anie ilay lehilahy mpanan-karena be indrindra nanana ny ampy nanana ny izay rehetra ny ilaina vola arena trano inona ny tsy nananany Zakaiosy fa tsy nahatsapa fandresem-piainana izy tsy nahatsapa zany fiadanana izany izy fa noho ny reny fa andalo ao an-tanànan Jesosy Kristy dia nitady ny hevitra rehetra izay ahitana n'izany Jesosy zany izy ary amin'ny mahafohy azy dia nianty azy izy ary teo amin'io azy io no nitazana ny an Jesosy efa tao anatiny ny faniriana rehetra mba hahita n'izany Jesosy zany Jesosy zay tompon'ny fiadanana fa ny etaeta sy ny faniriana any anatin'ny fotsika any nge dia hitan'Andriamanitra avokoa zay rehetra heverintsika sy saintsika dia hitan'Andriamanitra avokoa reny rehetra ireny. Ny etaetanao an Jesosy Kristy te honenan'i Jesosy Kristy zany fantatr'Andriamanitra avokoa reny rehetra ireny ary raha ao anatinao zany etaeta izany dia amin'izao ora sy fotoana izao Andriamanitra mandondona eo ambaravarany fonao araka izay voalaza any amin'ny Apokalipsy 7
ny andininy faharoapolo hoe indro efa mitsangana eo ambaravarana ka mandondona raha misy mihain'ny feoko ka mamono varavarana dia hiditra ho aminy aka hiara amin'ny sakafo aminy ary izy amiko. Dia nitanterahan' Jesosy teo amin'ny Zakaiosy zany. Hoy Jesosy hoe midina faingana ianao Zakaiosy fa tsy maintsy miatrano ao an-tranonao aho. Vonina nge Zakaiosy namono tranony ho an'i Jesosy, fa raha tsy vonina izy namono tranony tsy tafiditra tao Jesosy. Ary ankehitriny raha vonina ianao hamono tranonao, hamono varavaran'ny fonao, ny fiainanao ray manontolo ho an'i Jesosy, hidiran'i Jesosy anjakahany eo. Jesosy ilay nandresy ary mpandresy no anarany. Jesosy ilay mitondra ny fiadanana eo amin'ny fiainanao ray manontolo dia ho tanterahany eo amin'ny fiainanao ange zany. Fa rehefa nampandrosoiny Zakaiosy ange Jesosy tantara efa fantatsika loatra zany, dia hoy Jesosy hoe anio no tonga eto amin'ity trano ity ny famonjena. Zany hoe tokantrano voavonjy izy, tsy Zakaiosy rery fa eto amin'ity trano ity hoy izy. Naninona izy tsy niteny hoe anio ry Zakaiosy dia tonga eo aminao ny famonjena, fa naninona izy no niteny hoe trano, satria izany trano zany dia midika hoe taranaka. Ary nandraisany Zakaiosy an'i Jesosy Kristy tsy ho azy rery fa hatramin'ny ankohonany, hatramin'ny taranany, anamarinana ilay teny voalaza any amin'ny asan'ny apôstôly 2:20 andininy fa 1:30 hoe minoan' Jesosy Kristy tompo dia ho vonjena ianao sy ny ankohonanao. Ry hafa malala rehetra amin'ny tompo izay manaraka sy miaino izao fandarana izao, aza miaino miaino fotsiny re fa Andriamanitra te handroso ao anatin'ny tokantranonao ange Andriamanitra io Andriamanitra te hanjaka eo amin'ny fiainanao, te hamonjy anao, te hampandresy anao hatramin'ny ankohonanao. Ianao izay miaino izao fandarana izao no voakasika izany miloha. Aza miala ilany amin'ny hoe ka zange mivavaka foana fa ny ato an-tranonay dia ohatra ny tsisy fiovana mihitsy. Mandeha ny teny ianao eo anatrehan'izany. So dia matahotra ny ao an-tranonao izay tsy misy fiovana ianao dia manaraka fotsiny teniny, fa tsy manaraka ny tenin'i Jesosy Kristy. Fa Andriamanitra ny tokony akena mihoatra noho ny olona araka izay voasoratra any amin'ny asan'ny apôstôly 5:7 zany ambarako anao zany. Andriamanitra ny tokony akena. So dia misy tsy fanekenao an'Andriamanitra, so dia misy fahatahoranao any ao anatin'ny tokantranonao dia aleonao aloha manaraka izay ataony ihany. Ao ny sasany maniraka anao hividy sigara, andana aloha mividy kely labiera fa mbala ady ny andro, dia lasa tokoa ianao tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra ny zany. Aokariavana amin'izay atao rehetra mba handiniantsika tena mandrakariva eo anatrehan'Andriamanitra, na amin'ny fiteny, na amin'ny atao, na amin'ny asanao. Raha miasa ianao ao an-tokantranonao ao, asany eo an-tokantrano io fa tsy hoe le mandray karama any mibirao ihany no atao hoe miasa. Na ny fiasanao any amin'ny birao rehetra izay misy anao any amin'ny toeram-piasanao any, andeha ny tena mandrakariva hoe araka ny sitrapon'Andriamanitra ve. Fa miankina aminao ry havana, ianao izay mandre izao fandarana izao, ny fandresena sy ny famonjena ho ao anatin'ny tokantranonao. Entintsika andenia tena mandrakariva izany mba ahafahana miorina tsara ao amin'Andriamanitra. Esory avokoa izay rehetra tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra. Aza mierikerika any amin'ireny zavatra izay hitanao fa mety ampiozongozona ny finoanao ka tsy horenanao ao amin'Andriamanitra. Aza miovaova hevitra fa rehefa nandray an' Jesosy Kristy ianao dia mitomboa ao amin'i Jesosy Kristy ry havana mba ampioripaka tsara ny finoanao ao amin'i Jesosy Kristy. Ary efa voalaza ange any amin'ny Isaia 20:7 fa ny saina tsy miovaova dia arovanao amin'ny fiadanana tanteraka. Miaro anao Andriamanitra, arovany amin'ny zavatra rehetra ianao amin'izao arety mandringana izao ihany koa. Ary raha toazaka hoe sendra tratry ny aretina ianao na ny ankohonanao dia ho fampitodian'Andriamanitra anareo mianakavy zany ry havana
ho eo amin'Andriamanitra. Hitodika eo aminy ahatsapa sy andiny tena manoloanany izany arety mandringana, arety mandoza izany. Andaongentsika hiara iompeo amin'ny antoko-pihira Hosana Ambojatovo fitiavana amin'ilay hirany mitondra ny lohateny hoe matoky anao ndao azy. Matoky anao le tompo sy Andriamanitra ka miaroka aminao tsy manana ihany. Misaotra anao mpanomeny sony lanitra tsy asoloko ireo raha izao tontolo izao. Matoky anao le tompo sy Andriamanitra manolotsaina izakony lalako. Matoky anao na de miafy sy miaritra zay lalany izay de falovaka aminao. Matoky anao na de sarotra fatarina ny fevitra sy ny fitariana. Matoky anao le tsy tompanao ny marina e hitrafo ray ny fiadanana. Matombola tozao ao de ny fahasoavanao no miasy mitahiry ka mitaiza fanay afotoanao sy mba ho finikio zay rehetra mombay de anao mpamonjikio. Matoky anao mpivitrisan'andro ny amiko mandinika ny vony saina sy ny fo. Miandro sy ny aiko tsy siara fanindramiko afoko anaoko hitoriko ny asanao. Matoky anao le mpiandry lehibetsiko fiarova manodidinay ny tananao. Miandrandranao isan'andro isan'androko ny fanahiko teo ampelatananao. Matoky anao na de sarotra fantarina ny fievitrao sy ny fitariana. Matoky anao le tsy tompanao ny marina e hitrafo ray ny fiadanana. Matombola tozao ao de ny fahasoavanao no miasy mitahiry ka mitaiza fanay afotoanao sy mba ho finikio zay rehetra mombay de anao mpamonjikio. Matoky anao na de sarotra fatarina ny fievitrao sy ny fitariana. Matoky anao le tsy tompanao ny marina e hitrafo ray ny fiadanana. Matombola tozao ao de ny fahasoavanao no miasy mitahiry ka mitaiza fanay afotoanao sy mba ho finikio zay rehetra mombay de anao mpamonjikio. Misaotra ny antoko-pihira Hosana Ambojatovo fitiavana sika ry havana amin'izany hirany izany ary marina mihitsy tokoa fa na dia tsy fantatrao aza izay lalana hitondran'Andriamanitra anao
eo amin'ny fiainanao ray manontolo dia aza miala amin'ny fatokinan'Andriamanitra. Andao iara-ika tahaka ny mpanao salamo araka izay voarakitra any amin'ny salamo 1:30 hoe nefa za matoky anao Jehova hoy izao Andriamanitra ianao. Dia tena hiainana tokoa izy zany maha-Andriamanitra azy zany. Iza moa ilay Andriamanitra? Tsy toy izy ry havana, manao izay tiany atao izy ry havana, ary manana ny hevitra izay heverana antsika mandrakariva izy, dia hevitra mitondra fihedanana zany fa tsy loza. Andriamanitra tsy mba manao amintsika araka ny fahotantsika izy, tsy mandinikelika izy fa raha izy ny mandinikelika tsisy mahajanona eo anatrehany. Andriamanitra fitiavana izy, Andriamanitra be famindrapo izy, izany mbola ampy-pahavelomantsika tahaka izao. Andriamanitra vato lampy azo enkinana, fialofana azo eremana izy ry havana, ary izay mialoka eo ambany elany tsy misy mahakasika, tsy misy maharombaka, izay manaiky ny hotantanany, manaiky ny petraka eo amin'ny felantanany tsy misy maharombaka zany. Ny anjeliny angeno alefa ny mitombo manodidina antsika tsirairay avy, mba tsisy harombaka antsika na ny fanahintsika na ny fananantsika na ny momba ny fiainantsika ray manontolo. Andao atoky an'izany Andriamanitra izany fa tsy misy mpamonjy azo antoka afa-tsy izy ihany. Araka ny Salamo 120 ny 1 hoe ary siero antsika izy ary mpamonjy mora azo indrindra ao anatin'ny fahoriana. Andriamanitra tsy mba miovy eo Andriamanitra io, fa na dia tsy matoky azy isika dia mbola mahatoky ihany izy. Koa miandry ny fiverenantsika amin'ny havan'Andriamanitra raha nisy izay efa nialana teo aminy, raha nisy izay tsy nanatanterahana ny sitrapony, dia miorena tsara aza miova ary mahay fahabe mandrakariva amin'ny asan'ny Tompo. Asan'ny Tompo avokoa ny zavatra rehetra izay ataonao. Matoky fa tsy foana tsy akory fikelezanao aina ao amin'ny Tompo. Ho an'Andriamanitra irereny ny voninahitra, andeha isika hiara-iombana amin'ny vavaka. Hivavaka isika tompoko. Sotranao izay Andriamanitra, mampahatsiahy mandrakariva n'ilay teny izay hay ny mpino kristiana tsy anjery hoe miorena mafy aza miova, fa nefa no mahatsiaro an'izany indrindra no tsy miorom-paka ao aminao ary miovaova ihany koa eo arakaraky ny toe-javatra rehetra izay miseho eo amin'ny fiainan'ny mpino kristiana. Ifonanay aminao zany Andriamanitra, mamindra fo aminay tsirairay avy ianao, manoloana izany tsy fahatanterahanay izany ataonay izany eo aminao. Mifona aminao zay ary aoka ianao tokoa no bajininay, ilay tompony finoanay sady mpanefa izany. Ataovy mahay mitraka avokoa ny tsirairay avy eo aminao mba ahitana ny voninahitra ao. Fa raha miondrika tokoa miondrika ao anatin'ny olana, ao anatin'ny ady sarotra, tsy mahita ny voninahitra ao izay efa naposaka ao Ifonana aminao zany Andriamanitra, raha misy izay tsy mitraka manoloana anao nefa mitondra ny anarana mpino kristiana. Tondram-bavaka izay ho an'ireo marary rehetra izay mampitondram-bavaka Tompo. Ianao mahita ny antsipiripiaina ny tsirairay avy, fantatray fa mbola tianao ny famindraponao hiatra amin'izay marary tsirairay, fa fotoana izay tantananao azy andinihan-tena ao amin'io fandriana izay atoriana io. Mifona aminao izay Andriamanitra ho an'ny tsirairay ihany koa izay feno ady ao anatin'ny tokantrano ao. Ianao Jesosy Kristy nanorenana ny tokantrano ary nampiasa ny teninao ny tokantrano anorenana izany, kanefa dia manosiboro-tanana anao antika ady sy fifandirana. Ny lehilahy izay nataonao hoe tiava ny vadinareo tsy mitia ny vadiny, ny vehivavy izay nataonao hoe manaiky ny vadinareo tsy mety manaiky ny vadiny, ny zanaka izay anambaranao azy hoe mankatoava ary manoava ny ray aman-dreninareo tsy mankatoa ihany koa. Entina eo anatrehanao zany satria izay mitsipaka ny teninao dia mitsipaka ny fandresena, mitsipaka ny fitahiana, mitsipaka ihany koa ny fahombiazana sy ny fihedanana tsy hanoro tokantrano. Aoka ho tahaka anao Jesosy Kristy
ilay malemy fanahy sady tsy miavonam-po ny mpivady ao anatin'ny tokantrano tsirairay andefitra tahaka anao Jesosy Kristy satria rehefa mitondra ny anarana mpino kristiana izahay dia manana ny toetra anao Jesosy Kristy raha tsy izany dia mpandainga eo anatrehanao. Ifonana aminao zany tompo, ifonana aminao tsy fahalalana ny soratra masina izay mahadiso hevitra sy tsy hahafantarana ny herinao Andriamanitra. Hitanao avokoa ireo rehetra izay malaina amin'ny famakiana Baiboly, malaina amin'ny fivavahana izay tokony atao aminao, firesahana aminao ny hevitra zany Andriamanitra. Ataovy tsapan'izy ireo fa ny fifandraisana aminao ane, fifakazarana aminao ane no atongavan'ny soa ary izany ihany koa no atongavan'ny fiadanany araka izay voalazany amin'ny Job 2:2 eo, fakazarana tsy toa ianao dia hiadana fa izany no atongavan'ny soa aminao. Dia ianao ane androtsaka ny fanahinao dia ilay fanahy mavitrika aizan'izy tsirairay avy ifanerasera aminao, ho tsara fifandraisana aminao, ho tsara fihavanana aminao. Misaotra tompo amin'ny fihazonanao ny tsirairay ihany koa izay eo aminao, ianao ane no ampitombo anay tsirairay avy eo aminao fa arakaraka izay hitombona eo aminao no ahazahoanay ny fandresena ihany koa. Misaotra amin'ireo olona rehetra izay nampitondram-bavaka ka sitrana somatsara tao anatin'ny aretina Covid, tao anatin'ny asan'ny demonia, tao anatin'ny areti-kibo tsy fantatra hoe ahoana. Andriamanitra mpanasitrana ianao, efa namenao Jesosy Kristy ho faty isolovoina anay, mitondra ny aretinay rehetra teo amin'ny hazo fijaliana, ary zany no entina hananasitranana anay tsirairay avy. Dia misaotra anao tompo fa sitrana somatsara izy ireo ka dia mideranao zay Jehovah Andriamanitra ray eo, ary misaoran'i Jehovah ry fanahiko izay rehetra atao anatiko, misaora ny anarany masina, misaoran'i Jehovah ry fanahiko ary aza misy adonoinao ny fitahiny rehetra izay namela ny eloko rehetra izay manasitrana ny aretinao rehetra. Misaotra tompo fa vetesinay izany salamo izany satria avy aminao ny fahasalamana. Misaotra fa tsy nataonao ho remby ny devoly izahay tao anatin'ny aretina ka dia novelominao indray. Misaotra indrindra fa lehibe ny fitiavanao anay, lehibe ny famonjenao, lehibe ny fandresena ny menao ny mpino kristiana tsirairay, koa ataovy mahatsapa fa lehibe izay aty anatinay noho ny amin'izao tontolo izao. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy nanaovana izany vavaka izany, misaotra tompo, ny voninahitra dia ho anao Andriamanitra irery ihany. Amen. Meko anao ry havana ny larana finday raha misy izay tianao hifandraisana dia 034 11 293 24 dia mahereza tsara, miorena tsara, aza miova ary mahefa be amin'ny asan'ny tompo satria fantatrareo fa tsy foana tsy akory fikelezanareo aina ao amin'ny Jesosy Kristy. Amen. Velome. Noenoinao teo ny fandaharana ny fandresen'ny mpino kristiana. Ny fandresen'ny mpino kristiana natolotry Faramalala Razanajatovo teto amin'ny onjam-peon'ny radio Vaovao Maso.